iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Zany tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika zany androany dia izay hitantsika ao amin'ny Zefania toko faharoa dia ny andininy fahaenina ihany no vakitsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny any amorontsiraka dia ho tonga tany fiandrasan'ondry izay misy zoy fialofan'ny mpiandrondry sy ho valan'ondry amanosy. Izay tenin'Andriamanitra izay indray ry havana no tonga amintsika amin'ity androany ity izay hoentina ho toriana aminao, ho voaboasina aminao ny tiany Jesosy ambara indray amin'ity androany ity. Mariako fa rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra dia tsy misafidy hoe inona ny tenin'Andriamanitra andeha ho toriako, fa mivavaka araka ny fomba antsika dia makateny dia iteny io nomeny Jesosy ho antsika tsirairay avy izay mandray ny tenin'Andriamanitra androany. Ry havana, Andriamanitra dia tiatsika. Zany natonga nazy nanolotra ny zanany latokana nomeny atsika mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Zany hoe ny ao anatin'ny sain'Andriamanitra sy ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra dia ny fitiavana atsika olombelona mba hanana ny fiainana mandrakizay. Ka izany no mahatonga azy isan'andro mampiasa ny mpanompony mba hitondra n'izany teniny izany. Ary zany tenin'Andriamanitra izany dia na le tenin'Andriamanitra manintsy an'ilay mpanompony na zay olona tiany hofidiana sy olona mba tiany hovonjena dia tsika tsirairay avy zao, na izy manoro lalana na izy mananatra. Zany hoe ny hevitr'Andriamanitra dia mba hitondra anao, higide anao ho tonga hatrany an-danitra amin'ny alalan'izany fomba fitenenany maro samihafa izany, na avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, na avy amin'ny alalan'ny nofy, na avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay vakinao, avy amin'ny alalan'ny teny rehetra izay eninao. Ety amin'izao tontolo izao ny bio an'Andriamanitra dia ny mba hahatonga antsika tsirairay avy ho tonga any an-danitra. Tsisy afa-tsy izay ny bio an'Andriamanitra mahatonga azy mampiasa olona marobe, mampiasa mpanota tahaka anao mba ho tonga any an-danitra. Araky ny tenin' Jesosy alohan'izy niala tetỳ amin'izao tontolo izao hoe: ray eo mba tiako ho any amiko izay rehetra nomenao ahy, mba hita ny voninahitra izay nomenao ahy. Tian'Andriamanitra mihitsy tsika mba ahita an'izany fiadanana any an-danitra izany, tia ahita an'izany voninahitra izay omen'Andriamanitra any Jesosy zany any an-danitra any. Ary tsy any an-danitra ihany nefa no tiany ahitantsika an'izany, fa de ny ety an-tany dia tian'Andriamanitra ahita an'izany sika. Ka zany nahatonga an' Jesosy niteny amintsika androany fa hisy toerana anankiray hanangonany atsika reo ondry sy reo osy reo mba ho angonina. Ka rehefa ho avy Jesosy dia ahaka an'ireo ondry izay nangonina ireo izy. Zany no sitrapon'Andriamanitra, zany no fanirian'Andriamanitra ka mampatonga azy manao ny fomba rehetra mba hamonjena sy hamonjena anao. Eny indraindray tsika maheno tenin'Andriamanitra mety mandona, mety mahery, de kivikivy, de ohatran'ny malaindraina, ohatran'ny manontany ihany hoe fa ahoana ihany ary Jesosy, fa maninona n'izany foana ny teneninay. Indraindray tsika nefa dia mandre teny tena mahafinaritra mety amintsika, teny fitahiana, teny fampanantenana, de velombelona koa ny fotsika, ny finoatsika, dia mahery tsika ao anatin'izay. Zany hoe zany rehetrarehetra zany dia tenin'Andriamanitra daholo nidina tetỳ amin'ity tany ity de nomen'Andriamanitra hoe eny ary Satana, any an-tany anao reny daholo izy reny alefako any an-tany daholo 70-80 taona
omeko anao, ataovy zay moyen rehetrarehetra zay fomba azahoanao azy ireo fa zay tsy anao dia anahy dia samy niady amin'izay zany Andriamanitra sy ny devoly mba ahazo an'ireo zay hoe anjely ireo, de isika olombelona izany hoe isika olombelona reto zany ny fahazoako azy de efa nisy tany an-danitra tany niainga tany zany tsika, fa alefa ety amin'ity tany ity 70-80 taona mba ho sivanina hoe iza tokoa no tena olon'Andriamanitra, iza tokoa no tena ondron'Andriamanitra. Ary zay na tonga ny tenin'Andriamanitra teo ho angoniny amin'ny toerana anankiray ny tena ondron'Andriamanitra, ary akazy izy amin'ny fotoanany. Dia samy amin'izao fotoana zao zany de miady Andriamanitra sy ny devoly, fa mahasamihafa azy, mampiavaka azy dia Andriamanitra tsy manery ny olombelona, tsy manao tery vaimanta hoe inoy aho, fa miandro ny olombelona kosa, miandro ny fanapa-kevitry olombelona kosa hoe manaiky anao zay Jesosy, anompo anao zay Jesosy, eo anao natao hoe nateraka indray. Fa zay olona tsy nateraka indray zay manaraka ny devoly dia any devoly zany izy amin'izay fotoana izay, zany hoe mandritra ny 70-80 taona dia sivanina ny olombelona ety amin'izao tontolo zao ety. Iza no manaraka an'Andriamanitra, iza no manaraka ny devoly, fa ny devoly dia manao amboletra izy araka ny tenin'Andriamanitra. Raha vao mahita hiditra kely fotsiny izy ao anatinao ao de iny izy fa misisika, tsy fomba an'Andriamanitra ry havany zany. Andriamanitra de mbola mantondona eo ambaravarany fonao eo izy, zay izy vao miditra. Raha manaiky ampidirinao izy de ary sakafo aminao ao izy, iaraka aminao ao izy, fa tsy manao amboletra Andriamanitra. Zay ry havana, matsara ny ty Andriamanitra zay topotsika tsy manery, tsy manao amboletra. Fa ny devoly dia mitady zay arapany isan'andro izy, ka raha vao mahita hiditra izy hidirana ao anatinao dia manararoatra izy, ary rehefa azony ianao dia ataony taingombozina ry havana. Aiza manaiky ataony devoly taingombozina, fa manaikehana Andriamanitra izay mandondona miangavy mitady anao isan'andro, tsy manao amboletra Jesosy fa manambitamby. Ary Andriamanitra de tea mianao ny fiadanana, Andriamanitra de tea mianao ny fahasambarana, satria tiany ianao hahita an'ilay voninahitra izay fanomeny ray anazy, izay mbola tsy hitanao tamin'izany, satria norombany devoly le izy, norombany devoly le izy. Dia nanao an'izay fomba zay Andriamanitra mba amonjena sy anivanana hoe iza tokoa no tena an'Andriamanitra ary iza no ho an'ny devoly. Dia nanao ny fomba rehetra, nanao ny moyen rehetrarehetra koa Andriamanitra mba handresen-dahatranao, mba amonjenanao raha mety anao. Ny profon'izany dia araky ny voalaza teo ambolohany teo dia hozy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tamin'ny voalohany dia nampiasa ny heriny rehetra, nampiasa ny fitaovany rehetra zay rehetra nananana mba amonjenanao. Mbola manan-kery zany amin'izao ora sy fotoana izao, satria Andriamanitra dia fantatritsika fa Andriamanitra dia ray, Andriamanitra dia zanaka, ary Andriamanitra dia fanahy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra amin'ny fomba itetavana antsika io asa vaiko, tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nifidy mpanompon'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo izao ry Mosiesy, ry Abrahama, mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany,
ny tenenan'Andriamanitra ny vantana mba hanangonana ny ondry, hitoriana ny filazantsara, hitoriana ny fanjakan'Andriamanitra, hanambarana zany fahatsaran'Andriamanitra zany tamin'izany. Dia nampiasainy ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Andriamanitra ny vantana mihitsy no niteny tamin'izany. Indrisy anefa fa dia mafinofoana ny zanak'olombelona, na dia nanao ny fomba rehetrarehetra ary Andriamanitra dia nanao ny fanaofoana ny zanak'olombelona. Dia nampiasain'Andriamanitra indray ny fitaovana faharoa izay nananany Andriamanitra telo izay iray azy, dia nirandray ny zanany tetỳ amin'izao tontolo izao. Rehefa nirandray Jesosy Kristy, dia niazo izy tsy nandray azy, nirany tetỳ na dia nanao fahagagana maro be ary Jesosy, na dia nampiseho Andriamanitra azy ary Jesosy, dia misy any no tsy nino, misy any no tsy nandray an'izany rehetrarehetra zany fa dia fantatsika ny hafarany, fa dia nombona indray Jesosy teo ambony azy fijaliana. Neveriny devoly anefa fa izay ny fandresena, fa diso hevitra izy fa nitsangana ilay Jesosy tsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy nandresy indray ny kristianina, velombolo indray ny kristianina. Ary alohany izy niala tetỳ amin'izao tontolo izao, dia hozy izy hoe tamin'ny mpianatra hoe zay hiala etỳ amin'izao tontolo izao fa ho any an-danitra ako, fa anareo amin'izao omeko anareo ny fanahiko, omeko anareo ny fanahiko, ary zay rehetra ataoko dia zay ataonareo koa zay zavatra, ary anao mihoatra lavitra noho izany ara ianareo. Ny fanahy masina ny fitaovana farany ampiasain'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Zay ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Zany no mahatonga antsika amin'izao ora sy fotoana izao no miteny hoe efa akaiky ny andro farany. Efa akaiky ny andro farany satria efa ao anatin'ny andro ny fanahy masina zany tsika amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy misy andro akoatra izao tsony, tsy misy événement akoatra izao tsony zany fa andro ny fanahy masina izao. Tapitra ny moyen rehetrarehetra eo anatin'Andriamanitra ny alany nenina mba hamonjena, mba hamonjena anao. Akoatry ny sinina rehetrarehetra izay lazainy Baiboly fa hoe efa akaiky izao farany izao. Fa misy moko mampitenenina ny olona amin'izao fotoana izao efa akaiky ndje ny farany dia efa ela be izy zany efa nitenena zany efa oviana no teny hoe akaiky ny farany. Oui, raha tena mieritreritsika ry havana satria tsika olombelona koa nomen'Andriamanitra saina. Ny olombelona dia saina vatana fanahy, zany hoe manana saina heritreritra, na dia mety misy olona tsy mino an'izany Baiboly zany ary, fa raha maheno kely fotsiny azany fanazavana izany dia afaka mieritreritra hoe tena efa akaiky tokoa ny farany. Ilay farany nefa tsy fantatritsika, na Jesosy ary tsy malala azy, fa ny zavatra fantatra fotsiny dia hoe efa akaiky izy, tena efa atombotra, satria tapitra ny fitaovana tsy ny fahefana rehetra, ny fitaovan'Andriamanitra rehetra izay ao anatiny ray zanaka fanahy. Tapitra io fa ho avy amin'izay Jesosy satria vita ny alanenina izay nataony. Vao tamin'ny herinandro tsika ny natsiaro ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly, ary hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:10 ny 7:10 manao fa raha tonga ny fanahy famarinana dia izy no hitari-dalanareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay horeny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ry havana, Jesosy efa tsy ety amin'izao tontolo izao intsony, fa ny fanahy masina no irany aty anatintsika. Tsika amin'izay no ataony fitaovana, anao izay asa rehetrarehetra nataony, ary anao asa mihoatra noho izany. Inona moa ny asa nampanaovan'Andriamanitra atsika ry havana? Anangona ny ondry, hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay rehetra mino dia tokony anao an'izany asa izany amin'izao andro farany izao. Fa maika Andriamanitra, tia hamonjy ny olona Andriamanitra, tia hanavitra ny olona tsiraray Andriamanitra, tia hiala nen'Andriamanitra, ary tsy tia hientsony izy hoe tsy heninay izany feonao zany Jesosy, efa naheno daholo tsika rehetrarehetra, ary tsy tonga zany farany zany, ary raha tsy efa naheno ny olona rehetra fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy an'izao rehetrarehetra zao. Fa rehefa tonga ny fanahy famarinana io, zany hoe rehefa tonga io Andriamanitra io, dia io Jesosy io no hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra, satria
Andriamanitra dia fanahy. Zany hoe rehefa tonga ao anatinao Jesosy dia hitarika anao amin'ny marina rehetra izy. Maninona izy manao an'izany? Satria efa tsy ety amin'izao tontolo izao intsony izy, fa itsika no ety amin'izao tontolo izao ampanaoviny an'izany asa izany. Ka anatanteraka n'ilay teniny teo hoe angony ny ondry, angoniko any amorontsiraka ny ondry, any ny anangonako azy. Zany hoe zavatra ho avy le zavatra, efa akaiky le izy. Zany morontsiraka zany ry havana, raha ny fijery azy dia toerana tsara indrindra. Zay ny ten'Andriamanitra zay tiana ambarantsika androany. Fa fampatsiahivana, fampieritrretana ny zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra teo aloha teo, fa 70-80 taona ianao mandalo ety. Ary ny olona mandalo arak'ile teo dia mbola misy olona miteny hoe tondray voandalana, fa ety ianao tsy mitondra voandalana izany, tsy afaka mitondra voandalana ianao, fa tonga tety amin'izao tontolo izao ianao tsy mitondra nininina. Miverina any amin'Andriamanitra ianao, tsy mitondra nininina. Ary raha very ianao dia makany amin'ny devoly ianao, tsy mitondra nininina. Zay ny tena zava-doza indrindra ry havana. Koa ry havana, inona mahafatifaty ianao ety amin'izao fiainana izao? Ny tenin'Andriamanitra koa ary mbola miteny raha azonao daholo ary izao rehetrarehetra izao ka very ny fanahinao, dia inona ny dikan'izany? Tsy afaka hitondra nininina ianao. Misarika anao androany mba hifidy ny fiainana, mba hiainao an'ilay Jesosy mandondona eo ambaravarany fonao. Rehefa ela izy nandondona eo fotoana mety androany, ampidiro ao am-ponao izy, fa tiana angonina eny amorontsiraka itsika tsirairay avy. Zany morontsiraka zany ry havana dia toerana tsara indrindra, toerana anaovana vakansa, toerana ialana sasatra, toerana misy ny kalma, toerana misy ny fahatsarana na fijery ny maso na misy zavatra ny tsara indrindra. Ary matetika ntsika olombelona rehefa mba mieritreritra andeha hanao vakansa dia mba hanao vakansa eny amorontsiraka. Ny dikan'izany dia hoe andeha hanao vakansa any amin'izay toerana mba tsara, misy ranomasina, misy zavaboary mahafinaritra, misy vorona. Zany hoe le tena tsara indrindra. Zany ho fanirian'i Jesosy amintsika tsirairay avy, angonina amin'izany toerana zany. Ny tian'izany ten'Andriamanitra zany ambara ry havana. Dia ny ety an-tany ianao dia tian'Andriamanitra anana fiadanana, tian'Andriamanitra angonina ao anatin'izany toerana izany, tian'Andriamanitra anana fahasambarana alohan'ny alanao eto amin'ity tany ity. Ary rehefa afaka eto amin'ity tany ity ianao na dia tsy mitondra ny inona ary dia fahasambarana any an-danitra any, fiderana maro isan-karazana, ary tsy miasa loha, tsy mitaitaina, tsy miay amin'izao fiainana izao intsony ianao rehefa tonga any an-danitra any. Zany ry havana ny tombony rehefa miala eto amin'ity tany ity ianao, ahitan'izany voninahitr'Andriamanitra zany, ahitan'izany zavatra nomeny ny ray ny zanany zany. Koa manintana anao mba hijanonao anatin'ny vala izay tian'Andriamanitra anangonana antsika tsirairay avy, dia any amorontsiraka izany. Ao anatin'io toerana io no ahitanao ny fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha miala ao anatin'io morontsiraka io ianao dia tsy ahitan'izany fahasoavan'Andriamanitra izany alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Fa ny olona izay te ahita fiadanana, ny fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra dia mila mijanona ao anatin'io vala, dia ilay vala anankiray natokan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy amin'ny andro fahatongavany mba andraisany antsika amin'izay ora sy fotoana izay. Ao anatin'io vala io ry havana no mahatsara anao. Andriamanitra dia mihevitra anao isan'andro. Andriamanitra dia mihevitra ny olony, mihevitra ny mpanompony, mihevitra ny ondriny, mihevitra ny vahoaka n'Andriamanitra tsirairay izay tena mino azy, izay tena nandray azy araka ny tenin'i Jesosy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia mandova, ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia afaka manana ny fahefana rehetra ao an-tranon'Andriamanitra. Inona ry havana no tedavitsika mihoatra an'izany? Ny ety amin'izao tontolo izao dia fitaka ataon'ny devoly, mandalo 70-80 taona, mety 70-80 taona koa ianao ny adana, mety amin'ny andro fahefanan'ny fiainanao fotsiny ianao mety adana. Nefa raha miadana ety ianao very ny fanahinao, inona dikan'izany? Ny torohevitra aminao ry havana
dia mangataka aminao androany Jesosy. Mijanona foana ao anatin'ny vala zay misy anao io. Rehefa nino an Jesosy anao dia aza miala ho tsody. Maneke ho taritiny, maneke ho andrasana. Fa rehefa tsy manaiky ho andrasana ianao dia lasa mivoaka ny vala indray, dia lasa ondry very ianao. Na nio sy arigeriavana dia nasian'Andriamanitra niaraka tao anatin'io satria tamin'araka le tenin'Andriamanitra teo dia navondry ny tao ny osy ny ondry. Fa zay rehetra mivoaka ny osy zay tafiditra zany dia automatika ohatran'ny voasary ny ondry ao izy dia tsy hita fa lasa voavonjy. Zany hoe zay olona rehetra voatahiry ao anatin'ny valy io alohan'ny hatogavan'i Jesosy, rehefa tonga izy akazy dia ho voavonjy. Fa zay olona rehetrarehetra zay mivoaka ny valy io dia zay natao hoe ondry very. Ka reto mpiandro ondry zay efa natokan'Andriamanitra mba hiandry azy ireo dia zay no asany hitady andreo foana. Ka raha ohatra tonga ny fotoana ka tsy ao anatin'ny valy ianao, na dia efa nanao ny asany ary ny mpanompon'Andriamanitra, na dia efa nanao ny asany ary io mpanompon'Andriamanitra zay natokan'Andriamanitra hiandry ny ondry ireo, dia ho very ianao. Ho lany andro ianao, ho lany andro zay efa nanomponao n'Andriamanitra, ho lany andro zay efa niaretanao nijanona tao anatin'io valy io, fa nihevitra atoranao, nihevitra omenanao amin'izao rasy fotoan'izao dia mijanona ao ambala mandrapatonga an'i Jesosy. Meteza andrasan'ny mpanompon'Andriamanitra, meteza andrasana ao anatin'io vala io. Rehefa ao anatin'io vala io anao dia mila mitory ary miandroko ianao andreo osy izay miaraka aminao ao ambala ao. Ka zay le adidy sy baiko nomen'Andriamanitra anao mba hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amarana anazy dia mangataka anao Jesosy. Raha tia anazy ianao dia hoy izy hoe fahano ary niondriko. Raha tia an Jesosy tsika dia hoy izy hoe andraso ary niondriko. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Amen.